dinika fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7:00 dinika. Mirabantsika mpanaraka ny fandarana dinika amin'ny alalan'ny onjapeo sy ny fahitalavitra MBS ary mirabantsika ihany koa izay manaraka fandarana amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera Facebook. Ny kandidany antoko team Makavantsaika ao amin'ny boriboritany voalohany eto Antananarivo renivohitra no vahintsika ato anatin'ity fandarana ity sady pahay lalàna rahateo ny tenany. Mirabanao maître Ianitra Razafy Malatsoa. Efa mirabany mpijery sy mpian'ny mpanaraka ny fandarana MBS ary indrindra ianareo teknisianina eto mirabanao ihany koa Joël ary miarahaba an'ireo olona manaraka an'ireo onja tserasera ny anaty Facebook ihany koa. Efa ao anatin'ny fotoana fampielezan-kevitra zao tsika maître Ianitra Razafy Malatsoa, efa mitety tanàna ianareo kandida ianao anisan'izany. Tsara raha ampatsivina kely ny olona rehetra aloha amin'izao fotoana fampielezan-kevitra zao hoe inona marina moa izany tena hoe ho andraikitry ny solombavam-bahoaka izany tapitry ny legislatura teo aloha hiditra legislatura vaovao isika. Inona ny tena andraikitrareo atsoatsy maître Ianitra? Tena tsara dia tsara mihitsy ny ametrahana izay fanontaniana izay satria manjary mamitaka raha tsy mahafantatra ny anjara andraikitry ny solombavam-bahoaka. Efa solombavam-bahoaka ny tenako teo aloha ary mahafantatra tsara na dia mbola tsy solombavam-bahoaka raha talohan'izay. Ny voalohany andraikitra ny solombavam-bahoaka dia manao lalàna izany, mampandany ny lalàna ary mifidy ny lalàna. Misy ny atao hoe tolo-dalàna ary misy koa ny atao hoe volavolan-dalàna izany arakaraka izay manolotra anazy. Ny faharoa asan'ny andraikitry ny député dia manara-maso ny asan'ny fahefanam-panatanteraka indrindra moa izany ny gouvernemanta izany. Izany fanaraha-maso izany tsy hoe mijery fotsiny ohatran'izao fa tena mijery fotony na ny fampiasana ny vola na ny fandehan'ny fampiarana an'ireny lalàna novidiana ao anatin'ny antemeram-pirenena ireny tsy maintsy andraisana décret d'application. Izay ny anisan'ny asa ngezabe tsy maintsy tanterahan'ny solombavam-bahoaka. Ireny lalàna ireny izany raha vidiana tsy hoe vidiana fotsiny dia avelany fa manara-maso ihany koa hoe nisy fampiarana ve iny anjara andraikitry ny solombavam-bahoaka izay. Ny manaraka an'izay dia mifidy an'ireny lalàna indrindra moa izany ny loi de finance ny tena retsahana matetika fa tafiditra anatin'ny lalàna ihany koa izay fa amin'ny ankapobeny izany dia ny fanaovana lalàna, fifidianana lalàna, fanaraha-maso ny solombavam-bahoaka, ny fanaraha-maso ny gouvernemanta. Ny zavatra tokony hotsaroana ihany koa anjara andraikitra natao hoe izany hoe tokony adidy tsy maintsy ataon'ny solombavam-bahoaka ny manao tatitra amin'ny vahoaka malagasy mifidy anazy ao amin'ny circonscription mifidy anazy izany isaky ny vita ny fivoriana taona na fivoriana ordinaire na fivoriana ara-potoana izany na fivoriana tsy ara-potoana. Ny antoko team Makavantsaika amin'izao fotoana izao maître Ianitra Razafy Malatsoa, azo atao ihany amin'ny lafin'ny fanoherana na dia mbola tsy tena hoe nisy ara moa fametrahana izay safidy izay tamin'ny fomba ofisasy tamin'ny fomba manetiketika satria taoriana fifidianana filoham-pirenena tao anatin'ny fiodinana faharoa ny kandidany team Makavantsaika fa ny raha nahita moa ny zavatra rehetrarehetra amin'izay contexte ohatrany hoe somary miavaka izay mety hoe misy andraikitra manokana ve na misy adidy manokana ny solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko tiako Madagasikara rehefa tafapetraka ny antenimieram-pirenena vaovao. Tena tiako marihana mihitsy aloha izao ny atao hoe olona hoe antoko mpanohitra dia ny lalàna no mametra anazy. Rehefa tsy mifanaraka amin'ny vina ino moa izany projet de société tsy mitovy dia any no tena atao izany hoe manohitra ny antoko anankiray. Amin'ity indray mitoraka ity izany dia ataontsika hoe opposition de fait no natao tamin'ireny fotoana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny fidiana voalohany ireny. Ny zavatra nitoerina dia ny fangalaram-bato sy ny zavatra tsy fahamarinana rehetrarehetra izay natao. Izay izany no natao tamin'ny fotoana iny. Mbola tsisy ny teny mihitsy hoe manohitra fotsiny ny antoko tiako Madagasikara fa ny zavatra tsy mety ary indrindra ny tsy fahamarinana no toerina kosa ary efa fanao ihany koa izany fanao ny tiako Madagasikara izay ny antoko mihitsy milaza ary mahasamiteny ary mamotsipotsitra ny lainga sy ny zavatra tsy mety amin'ity firenena ity. Ny zavatra tsikarotra ihany koa taorianan'ireo fifidiana solombavam-bahoaka ireny somary nisy ihany ny olona fifidiana filoham-pirenena marina kokoa nisy ihany ny olona hoe somary kivikivy dia somary nisy fahalainana ny olona sasany mialoha atao hoe ray volana mialoha teo ny fanomanana izao fifidiana solombavam-bahoaka izao efa hita taratra ihany hoe efa misy ny fanentanana efa mivoatra tsikelikely ny fomba fijerin'ny olona amin'izao fotoana izao
inona sinany mety hoe zavatra mbola tokony atao maître mba tena hoe ahafahana mandresy lahatra ny olona hoe zava-dehibe ny fifidianana solombavam-bahoaka satria hita taratra ihany tokoa mantsy fa hatramin'izay fifidianana solombavam-bahoaka raha vao hoe tsy miaraka amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia somary latsaka foana ny tahany fandraisana anjara hatramin'izay mihitsy no hatramin'ny hoe nisy ny tantaran'ny fifidianana teto amintsika. Tena marina dia marina zay matetika dia tsy dia liana loatra ny olona ary kamo mandeha mifidy rehefa hoe solombavam-bahoaka. Misy fahadisoana ary misy zavatra tsy mety ao anatin'izay ary zay moa tsika moa zany izao dia anatin'ny fanentanana tanteraka ao anatin'ny fampielezan-kevitra izahay manentana ny olona hifidy anay boribory tany voalohany moa zany ilazaiko io manentana ny olona sady hividy ny kandida larana voalohany amin'ny boribory tany voalohany fa manentana ny olona ihany koa andeha hifidy. Ny antony dia zava-dehibe loatra ny solombavam-bahoaka satria ny tsy fahalalan'ny olona mihitsy ny anjara ndraikitry ny solombavam-bahoaka no mahatonga ny olona kamo andeha hifidy zay ny voalohany indrindra. Eo ihany koa fahadisom-panantenana mikasika ny hoe solombavam-bahoaka ny fidinay dia matetika resaresan'ny olona eny foana zany dia hoe olona namadika palitao olona latsaka tamin'ny anara manokana olona latsaka tamin'ny antoko hafa nefa rehefa tonga no antemeram-pirenena dia mivadika ary mamitaka n'ilay olona mifidy anazy. Eto moa zany ny tenako dia miteny amin'ny manentana ny olona izay mifidy misy koa le kifikify tamin'ireny zavatra nitranga tamin'ny fifidianana filoham-pirenena reny teo amin'ny teo natrehan'ireny hoe alabato be tenenina fa maro ny fampiasana karapanondro sy karapifidianan'ny olona hafa tamin'ireny fifidianana reny dia amin'ny tindray mitoraka aty koa zay zany dia efa miteny ary efa manentana ny olona rehetra hoe tongava mifidy fa izahay kosa tsy anaiky intsony raha ohatra ka safidim-bahoaka ny mbola hitsakitsahana sy angalarina toy ireny efa mandray ny fepetra rehetrarehetra zay atao boribory tany voalohany ary eto moa za dia efa miteny mihitsy ny hoe hatramin'ny 15 maison ny fanaovana ny arretage na hoe famaranana ny liste électorale zany eto izay zany dia miteny hoe zoantsika rehetra ny olona rehetra ary indrindra mandataire isika candidat tsika no andeha hijery ireo liste reo andeha efa solotena hijery ny famaranana ny liste électorale io satria sanatria mivava misy manana eritreritra mbola ampitombo indray ny anaran'olon-kafa ao anatiny io fa zay anarana tapaka sy faranana amin'io 15 mai io n'olona afaka mifidy amin'ny ankapobeny hatreto dia nisy olona zay tsy afaka mifidy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena efa tafiditra anatin'ireny lisy mpifidianana reny amin'izao fotoana zao fa ny tenenay kosa eto dia ny mampitandrina sy miteny ny olona mieritreritra mbola anao lalan-dririnina ampiasa karapanondro sandoka na karapanondro tena izy mihitsy be dia be no mety olona mbola afaka miraitsy-kombakomba tompona ndraiky mpanjakana rehetra fa ny olona indrindrandrindra ny olona tsotra olom-pirenena zay mbola mahasahy mampiasa karapanondro maromaro karapifidianan'olon-kafa ahafahany fidy imbetsaka dia efa manara-maso faran'izay akaiky izahay tena manary ary tsy petrapetra fotsiny ary tsy anaiky fotsiny amin'izao intsony fa andray ny tena fepetra zay tokony mitany manandrifa an'izay eto zany dia miteny foana hoy hoe fifampitezana ny fifidianana fa raha ohatra kosa ny fitondram-panjakana ny chef district ny chef pokotany rehetrarehetra ka raha mbola anaony ataony anaony tsy mety ohatran'ireny fankalala dolo tsika rehetrarehetra anatin'ny boribory tany anatin'ny fokotany zany rehetrarehetra zany no anentanana hoe ok zay ny fanaovana an'ireny zavatra tsy mety reny ary ny olona kivy dia nitanina hoe indray mandeha tsika amin'ny matavary tsy andeha fitsoso be izahay raha ohatra ka teny aminareo anisan'ny kivy tamin'ireny fifidianana filoham-pirenena reny anisan'ny nanohatra an'ireny tsy famarinana reny mijoro izahay kanefa nanaiky ny fanapa-kevitry ny candidat K25 Flora Valomanana satria tombotsoan'ny firenena no tsonjovina nandefitra izy tamin'iny ary efa niteny taminay hoe tamin'iny no afaka mandefitra fa mitindra mitoraka aty tsy andefitra intsony ary toy izany daholo ny candidat K25 rehetrarehetra tiany K25 era Madagasikara. Araka ny fanambarany filohany antoko foana moa hoe nahazo fiofanana ireo candidat anisany hoe mampiavaka ny candidat ny antoko tia K25 zay amin'ity toam-pifidianana ity ankoatran'izay hoe efa voaresaka matetika izay inona koa hoe zavatra hitany maître Ian Tsarazafy manasa hoe mampiavaka ny candidat ny antoko tia K25 amin'ity toam-pifidianana ity. Tena misy mampiavaka ny candidat tiako Madagasikara K25 ny zava-dehibe voalohany indrindra dia nahazo fiofanana daholo na ireo efa député taloha efa na tamin'ny fotoan'andro na voateo na tany aloha tany fa indrindrandrindra ireo candidat vaovao rehetrarehetra reo nahazo fiofanana ary nahazo anatra moa zany lesona izay entina miady manomboka izao fotoana izao fampielezan-kevitra mandra-pahatonga ny
fiafaran'ny mandature zany na législature ny député zany ary izay rehetrarehetra reo a dia tsara ofana satria manana ny foibe fanofanana ankehitriny ny tiako Madagasikara tsara ofana izy rehetrarehetra ary mahafantatra ny tokony atao ny zavatra mampiavaka ny candidat tiako Madagasikara rehetra moa zany dia mitovy daholo na ny afisy na ny zavatra atao fa ity zay manana manifesto ho an'ny solombavambahoaka ho an'ny candidat tiako Madagasikara rehetra ty moa zany dia ho an'ny député ihany ty personnel ho an'ny député ihanytra sy ireo lisitra miaraka aminy ireo manana any atao hoe manifesto ho an'ny solombavambahoaka izay ty manifesto ty dia ho an'ny rodoben'ny mpanangana ao anatin'ity misy maro zany ny zavatra amin'ny antsipiriany raisina tsirairay ao fa ny zavatra voalohany indrindra dia hoe misy fanomezana toky izay ataon'ireo solombavambahoaka reo hoe ijoro tena solombavambahoaka mandray ny andraikitra marina amerenana ny asiny antemeram-pirenena ary anao tolo-dalàna izay hita fa mahasoan'ny vahoaka ary eo ihany koa zany hoe anangatanana izahay ho an'ireny lalàna izay mahasoan'ny vahoaka reny na tsy tolo-dalàna ary fa na volavolan-dalàna asahiteny izahay ary tsy matikena maso amototototra ny langa sy ny diso tsy atahotra ary ilaza ny zavamarina sy ny rariny andinika tsara makafaka ary tsikera ny zava-misy sy ny tranga ka hosa izahay hijoro hatrany zany ho sotoavin'ny malagasy eo any koa zany hoe anatanteraka ny vinam-piarahamonina ny atoko tiako Madagasikara izay mikatsaka ny tombontsoa ny vahoaka malagasy ireo zavatra rehetrarehetra reo zany dia mbola tafiditra ao anatin'le hoe ny candidat tiako Madagasikara dia nasotsodran'ny ny Flora Valomanana dia izay rehetrarehetra reo sady mitsinjo ny antoko fa mitsinjo ny vahoaka malagasy aloha dia izay no zavatra tsara homarinina eto zany hoe tsy andefitra manany rariny intsony ary tsy mpanangatanana fotsiny izahay fa olona candidat ahay alala vita fa rehefa député daholo ireo candidat tiako Madagasikara reo dia député mahay malala ary mahavita solombavambahoaka tsy ho vidy vola lavitry ny kolikoly ary anao lahara-pamena ny mahasoa malagasy tsy adisay rehetrarehetra reo moa zany dia isan-karazany izahay samy manana traikefany daholo ary samy manana talentany ampiasan'izany ho an'ny firenena ho an'ny mahasoa malagasy ary ny solombavambahoaka rehetrarehetra ho an'ny solombavambahoaka tiako Madagasikara rehetra zay manana n'ity manifesto ty moa zany dia nahatsodrano ara-dalàna tamin'ny filohan'ny antoko ty Flora Valomanana sy ny mpikambana rehetra ao amin'ny bureau politika sy ny ambaratonga rehetra ny base zany iresaka kely momba ny boriboritany voalohany tsika maître Anitra inona mampiavaka ny boriboritany io izay hoe efa nasolombavambahoaka anao teo aloha ny tena mampiavaka ny boriboritany voalohany moa zany ary za faly ny teny hoe tsy raha solombavambahoaka teo aloha teo dia mbola faly mirotsaka zao faharoa zao fantatry loatra ny boriboritany voalohany 770 ny fokontany zay ao anatin'io boriboritany io tsisy tsinotsidihana tamin'ny pré-campagne reny ary mbola tsy dianay amin'izao fotoana zao anaovana fampelezan-kevitra ary mandresy lahatra ny olona izay hoe fidio ny candidat larana voalohany tiako Madagasikara ty larana voalohany izahay eo boriboritany voalohany mampiavaka anazy dia izy no voalohany amin'ny boriboritany moa zany fa dia izy moa zany tafiditra ao anatin'ny capitale renivohitra Madagasikara fa na dia ao anatin'ny renivohitra Madagasikara ary izy dia ahitantsika zavatra roa samihafa tena mifanohitra ao ny tena ahitantsika ny olona manana ao ny ahitantsika ny olona tena sahirana ao ihany koa ny ahitantsika ny tena fokotany mandroso indrindra fa ao ihany koa ny ahitantsika ny tena taraiky indrindra mbola misy ny fokotany zany akasina andotapenaka antomadinika zany tsy misy rano fisotro madio tsy misy jiro kanefa nandritry ny nasolombavambahoaka tamin'ny législature teo dia efa maro ireo toerana nahazo rano nahazo jiro fa indrindrandrindra nahazo larakely na nahazo tetezana zany nahazo vavahady ny sasany nahazo drafitrasa izay mikarakaraina nandritra n'izay mahasolombavambahoaka zay eto dia tsara marena hoe na dia tsy mpanao lalàna ary na dia tsy mpanao lalana ary fa tenena foana hoe mpanao lalàna ny solombavambahoaka dia lasa mifandiso ny asa natao satria le fandresen-dahatra nataon'ny solombavambahoaka tany aloha rehetrarehetra tany tsy azo ny vahoaka ny hoe inona tena anjara asan'ny solombavambahoaka averiko entona zany hoe manao lalàna fa tsy mpanao lalana ary manara-maso ny
gouvernementa ny fahefana-panatanteraka kanefa kosa tsy afaka mijery fotsiny an'ireo vahoaka ireo raha misy fitarainana zay ataony raha misy zavatra marary anazy dia manampy foana le sombam-bahoaka anisan'izany ny tena koa nanampy tena nanao zay tratry ny hery ary mbola anao an'izay ihany satria na ny antony ny gouvernementa tsy mahavita amin'ny tsaka ny sendava ny anjara ndraikiny hatrany fotony ihany ny commune tsy mahavita ary tsy manana ny moyen ahafahany manao an'izay asa zay fa mila ampin'ny fahefanam-panatanteraka ny fokotany moa dia tsy misy mihitsy ny fahefana akory opelan-tanany ahafahany manao an'ireny zavatra ireny ny zavatra tsara indrindra zany dia fiarah-miasa nireo rehetrarehetra reo ary ny fiarah-miasa amin'le vahoaka ihany koa izay no tanjonay ary izahay koa akoatran'izay ny boriboritany voalohany dia manana an'le slogan hoe mijoro amin'ny famarinana sy ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka ny zavatra atao rehetrarehetra zany dia atao amin'ny-pamarinana fa atao manao ihany koa ho an'ny tombontsoany rehetra ary tsy manavakavaka na izy io na ny fidy an'izy sy na tsy nifidy an'izy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'izao fotoana zao ireo olona reo rehetra lahatra fa ny candidat ny tiako Madagasikara larana voalohany misy an'ny maître Yantra, pasteur Roger, docteur Viviane ary Benjamaki izay isorantsika eto fa maro dia maro mihitsy ny mpakafisy mpanaraka ny Benja izay entanina hifidy ny larana voalohany atao amin'ny boriboritany voalohany hito moa zany dia efa araka ny tenenitsika hoe ao amin'ny boriboritany voalohany izahay 10 menadara ireo izahay 10 menadara ireo i Benja, i docteur Viviane, pasteur Roger ny tenako izay mahazo tsodrany ny Flora Valomanana dia io zany ny mahasamihafa anay tena voakady na ny fanfirafitry ny listan'ny boriboritany voalohany io ary tena ao daholo izay rehetra ao ny mpahay-lalàna ao ny mpitandrina resaka ara-panahy ao ny docteur Viviane amin'ny resaka fahasalamana ao i Benjamaki resaka tanora sy fanatanjahantena indrindrandrindra fa ny rugby amin'ny ankapobeny ny maître Yantra reo satria araka ny efa voalazana tao hoe misy ampahany mponina ao anatin'ny boriboritany io tena any amin'ny faritra somary dibo-drano matetika inona ny tena hoe vaindohan-draharaha ho anareo amin'ny fiarah-miasa amin'ireo olon'ireo zany amin'izao fotoana izao na rehefa tafapetraka eo amin'ny toerana isanareo ny tena vaindohan-draharaha aloha zay satria nandritra ny pré-campagne sy mandritra n'izao campagne ray manontolo zao mihaino ny olona izay ary tena mampita ary ampita any amin'ny tompona andraikitra rehetrarehetra tompona andraikitra mikasika ny zavatra manjoany boriboritany voalohany zay raha iresaka sika ny faritra iva rehetrarehetra iny dia tsaroana amin'izao fotoana zao hoe ny fanotofana ny tanimbary sy ny lalan-drano rehetrarehetra eny no olana lehibe mahatonga ny boriboritany voalohany faritra iva indrindrandrindra dibo-drano mandava-taona eto zany dia fandraisana ndraikitra tanteraka ho an'ny fitondrana mpanatanteraka ireny ny fijerena sy fanalana ireny tany izay manakana ny lalany rano tsy handeha ireny zava-dehibe loatra zay ary tsy hamelanay mihitsy ny fitondrana mpanatanteraka raha ny tonga any amin'ny antemeram-pirenena izay raha tsy mijery sy maka fanapahan-kevitra sy manatanteraka ny etaeta-pony ireo olona boriboritany voalohany ireo tsy vita ny commune ireo tsy vita ny solombavam-bahoaka ireo fa fahefana mpanatanteraka tompona andraikitra voalohany ny apipa ao tafiditra ao anatin'izay ny commune ihany koa antsonay ary efa miara-miasa aminazy izay mijery an'ireny trano mipetraka eny amin'ny kanal ireny any amin'ireny trano tsy ara-dalàna ireny zany entsona zany ny olona rehetra mihitsy ny asaminy andrainy andraikiny fa misy toerana misy hoe trano illicite olona tsy ara-dalàna mipetraka amin'ireny manakana ny rano tsy handeha fa amin'ny ankapobeny zany dia zay ny zavatra goavana lehibe tsy maintsy anaovana tena fanetanana ary tsy maninona zany tolo-dalàna azo atao zany eo ihany koa mikasika ny rano fisotro madio eny amin'ireny toerana hifaritra iva rehetrarehetra reny ny jiro io zany dia ny jirama ny commune fa ny fitondrana ny mpanatanteraka tompona andraikitra voalohany amin'ireny satria anjara ndraikiny zany zay ny fahatelo dia marobe ireo trano izay tsy zarizary any amin'ireny toerana ireny trano hazo dibo-drano anaty rano lo zany ireny trano hazo ireny fa ny isehoniny trano matetika ireny dia ireny koa zany mbola hojerena hoe tokony anaovana lalàna mihitsiny anaovana na arrêté na décret aloha ahafahan'ireny olona ireny misitraka trano tena izy anaty trano biriky
fa zay tsy manajetsy ianentana mihitsy kosa hoe ataovy bildinina ny eny satria manjary maka ny tanin'ny olona zay edinina kosa raha ohatra ka ny tanin'olona eny no ho alaina. Eto zany dia matsiaro tanteraka an'ireo olona rehetrarehetra zay mbola tsy voalovola reny tany nalaina nanaovana lalana reny nampanantenaina fa ho alovoly reny olona reny iny toerana rehetrarehetra anekasina rehetrarehetra iny a dia victime hatramintsika miteny zao marobe reny olona reny nalaina ny tanimbariny a tsy voalovola reny tany nalaina reny expropriation nataon'ny fanjakana reny mananjo reny olona reny a isitraka ny vidin'ny taniny a anaovana antso hafa amin'ny fitondranam-panatanteraka ihany koa zay ary mbola hiado an'ireo olona reo zay ho an'ny faritra sisa rehetrarehetra indray dia resaka tsy fandriam-pahalemana rehetra io naiza eto amin'ny boriboritany voalohany ary ny faritra hafa mihitsy zone rouge daholo ny mpitondra fanjakana ihany koa ny antsoina amin'io akafepetra satria ny eny Kasina eny Andotapena ka eny be dia be ny zone rouge eny Faravohitra reny elekelatrano rehetrarehetra reny tompona andraikitra daholo ny mpitandro filaminana. Eny ary mbola manana minitra vitsivitsika maître Antra dia afaka mitondra fanetrana ianao anatin'izay fotoan'izay ho an'ny mpifidy rehetra manerana Madagasikara satria mahalantsika ny Madagasikara ary ihany koa ho an'ny mpifidy ao amin'ny boriboritany izay makandida. Eto moa zany dia miantso ny olona rehetra mihitsy ny Madagasikara aloha zany dia hijery ny anarany ao anatin'ny listim-pifidianana. Tonga avy mijery an'io mba tsy hisy mauvaise surprise intsony rehefa tonga indray ny 17 Mai fa ny lista izay faranana dia raha amin'ny 15 Mai zao. Eto dia miantso ny mandataire rehetrarehetra ny candidat rehetra anara-maso ary hijery ho tonga amin'ny fivoriana zay ho atao amin'io fanaovana famaranana aretage ny liste électorale io. Eto amin'ny boriboritany voalohany manokana no teneniko angataka izahay ny extrait ny liste électorale ahafahanay mijery ny anaran'ny olona rehetrarehetra eto amin'ny boriboritany voalohany fa tsy iseho intsony ny zavatra nitranga tamin'ny fifidianana tamin'ny filoham-pirenena zay liste maire zany hoe liste manontolo no mena sy nahafahana nijery hoe iza ny olona mipetraka sy mipetraka atao anatin'ny boriboritany voalohany ity zoan'ny candidat zoan'ny mandataire ny candidat ny hijery sy ahazo an'io liste électorale io ary ho asina parafy sy signature ny mandataire io liste extrait ny liste électorale io amin'izay fantatra ny liste tena nofaranana amin'ny 15 Mai fa tsy mbola hita indray apiditra anaran'olo-kafa indray na analan'olo-kafa any. Ny faharoany manarakaraka an'izay ianareo rehetrarehetra zay kivikivy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tonga avy daholo mifidy. Isika tsy hanome tsiny ny olona sanatria ny vava ny olona tsy irianareo no lany eo dia hanome tsiny fotsiny fa mandray andraikitra isika rehetrarehetra isika no tompona andraikitra ny olona fidintsika. Raha ohatra tsika rehetra mandray andraikitra ny olona tiatsika no lany eo ary ny olona mahavita azy ny olona efa manatraikefa ny tenanay manokana ny lista zay tarihiko manana traikefa mihoatra an'ireo candidat rehetra reo amin'izany resaka asana sombavim-bahoaka zany manana traikefa mampahalalana anazy manatraikefa ihany koa amin'ny fijoroana amin'ny fahamarinana amin'ny fiarovana ny vahoaka amin'ny zavatra tsy mety rehetra ary mbola hijory amin'izany izahay. Farany dia farany isika rehetra amin'ny boriboritany voalohany mahafantatra fa mitombo 12 ny bureau fifidianantsika amin'ity fifidianana faharoa ity ny any fokotany rehetra any zany dia samy hijeryntsika hoe tena misy tokoa fa ireo bureau fifidianana vaovao reo dia manatona ny QG rehetra eto amin'ny boriboritany voalohany misy eto Faravohitra ambanimbany kely ny radio SM misy eo amin'ny cité Peflo ambadiky ny Madelis misy ny ery fanavotana ery antsalovana ery amin'ny lalam-baovao ao amin'ny lycée privé fanavotana ary misy anankiray eo akaikiny eopitany kianjana Ambojatovo eo akaikiny eo alohan'ny andehanana ao amin'ny Braonium misy. Raha misy zavatra tianareo fampiresahana aminay zay afaka mifampiresaka aminareo raha misy zavatra tianareo tanterina aminay tongava amin'ireo QG anakefatra ireo afahantsika miserasera. Raha tsy hitanareo amin'ireo toeranareo izahay dia efa mitety an'ireo fokotany rehetra hatrany ny elakelatrano isan-tokantrano tongava fa 2 andro zay no vita 13 ny fokotany voatetinay vao avy nanao an'iny faritra Faravohitra, Ankadivato, Sainte-Marie, Antaninandro tsy azo fitafy iny izay androany Rapitso dia Isoraka, Patsakana sy ny sisa rehetrarehetra reny zany no alenay manodidina eo tsara lalàna Analakely, Antaninarenina maheno an'izay nareo tongava daholo. Zay zany afatra tiana resahana amintsika eto dia manentana fidio ny candidat larana voaloha ato amin'ny boriboritany voaloha. Eny ary feno dia feno izay dia makasitraka ny maître Antra Razafimatso manokana fotoana na dia sahirana
amin'ny fitetezam-paritra ary dia makasitraka antsika tany tokantrano impio nanaraka ity fandarana ity dia manome fotoana antsika amin'ny fandarana dinika manaraka indray klasy tokovavy mametraka ny veloma mahafinaritra ao antsika rehetra. Dinika fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7 arivo. Dinika